Nanomboka ny herinandro teo kosa dia nanomboka nampiasa ny ticket électronique entina hanatsarana ny tontolon'ny fitakiana ny abatsena eny anivon'ny tsena ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny tompona andraikitra raha ny fantatra ny fanatsarana ny vola miditra eo anivon'ny commune no antony nanatanterahana izany. Nahafahana nampiakatra ny abetsaky ny abatsena miditra amin'ny kitapom-bola ny commune Antananarivo renivohitra ny fampiasana ny ticket électronique izay entina indrindra hitakiana ny abatsena eo amin'ireo mpivarotra eny anivon'ireo tsena eto andrenivohitra. Herinandro izao nampiasana ity ticket électronique ity, tanjona misy ny fangararana eo amin'ny fampidirana ny abatsena sy ahafahana mahazo ihany koa ny tena antontanisan'ireo mpivarotra mandoa eto Antananarivo renivohitra. Raha ny fandehan'ny ticket taloha zany dia atota ohatrany hoe manatota arivotsika androany dia zarainy tseny ny ticket iny dia mahazo vola zany ny percepteur dia miandry le percepteur amin'ny ariva manaritra ny vola aty amin'ny commune zany a zay vao fantatra ny tarehi-bola amin'ny abatsena zay zany zava-misy teo mitsapa nefa fa be dia be lasaka amin'ireny ticket ataoko hoe teo aloha teny zay zany midina amin'izay zany ny ohatra mahazatra ny percepteur varotra amin'le ticket sady mampiditra le volany aminy atreo zany mbola tsisy miova efa aveo amin'izay zany mandalo ny contrôleur tondra ny ty dossier ty zay mijery ty dossier ty zany connecté en fait le ticket voazary dia tonga dia voatahiry ao anatin'le dossier izy zany dia tonga dia ty information tafiditra ao anatin'ity dossier ty zany tonga dia ampiakarina ty amin'ny base de données amin'ny commune urbaine Antananarivo. Tsy voatery miandry intsony zany ny tompona andraikitra ny fandalovan'le percepteur amin'ny manaritra vola amin'ny arivo vao mahafantatra les situations mety mivoava fa fa eny dans la journée zany dia efa fantatra efa misy an'izao faniditra ny vola teto amintsika. Ireo percepteur mitondra batra ihany no afaka manome ticket ireo mpivarotra ary ireo contrôleur manao batra ihany koa no afaka manao fisavana. Nentanin'ny tompona andraikitry ny commune araka izany ireo mpivarotra mba hanaja amin'ny fahadiovan'ny ticket sy hiaro izany mba tsy ho simba satria raha misy faharovitana na famandona dia tsy ho raisin'ny fitaovana fisavana zany ka voatery andoha abatsena fandroana izy ireo. Roanjato ka hatramin'ny 500 ariary ny vidin'ny ticket iray, miankina amin'ny karazan'entana sy ny habetsaky ny entana amidin'ny mpivarotra iray.